Mbola misy hatrany ny trangana Covid-19 eto Madagasikara na dia efa niena aza izany. Araka ny tatra nataon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka dia 130 tamin'ireo olona miisa 320 sy 700 ary 3 natao fitiliana no fantatra fa mitondra ny valanaretina nandritra ny herinandro ny 12 hatramin'ny 20 aprila lasa teo. Ka ny 30 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa ary avy any Antsiranana nandray farany. Tsy nisy kosa ny namonia ny herinandro lasa teo. Mijanona ho raika amin'ny 703 ihany izany hatreto no efa lavo ny Covid-19 nanomboka tamin'ny idirany teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Miisa 17 ireo marary mbola anaty fahasarotana amin'izao fotoana izao. Niakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana Toato, nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fihaonany androany alatsinainy tamin'ny mpanao gazety tao Rendiany tany Washington fa hisy ny fiakaran'ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Tsy mbola namaritra ny andindininy anefa izy fa nilaza kosa izy fa anambara izany rehefa avy mihaona amin'ny sehatra sy miankina. Iantso ny sehatra sy miankina rehetra aho ka hodiny any miaraka ny fanondrotana ny karama hoy Andry Rajoelina nandritra ny lahateniny. Efa nisy ny fifanekena teo amin'ireo mpiara-mombona anto-kara sosialy ny amin'ny fampiakarana 7.5 isanjato ny karama eo amin'ny sehatra sy miankina. Ary tapaka tamin'izany fa ho 7,1 sy 4 ariary ny karama farany ambany ho an'ireo tsy ao anatin'ny sehatry ny fambolena raha toa ka 2 sy 4 ariary izany ho an'ny sehatry ny fambolena. Miandry ny didim-panjakana avoaka ny filan-kevitry ny minisitra kosa ny fampiarana izany. Efa voaresaka tao amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola 2020 sy 2020 ihany koa moa ny fampiakarana ny karama mpiasam-panjakana. Ka anisan'ny voatanisa tao anatin'izany ny vola mitentina 710 faingo 4 miliara ariary ho fampiakarana ny karama mifandraika amin'ny fivoaran'ny toedrara ara-tsosialy sy ara-toekarena. Vinavinaina hiditra eto Madagasikara eo anelanelan'ny Morombe sy Saint-Augustin ny talata alina na ny alarobia maraina izao ny rivo-doza Jasmine. Ary mety hivadika ho rivo-doza tropikaly miaraka amin'ny herin'ny rivotra 570 km isan'ora. Tany amin'ny 270 sy 100 km andrefana somary andrefany Morombe no nisy azy androany alatsinainy tamin'ny 4 mahatratra 70 km isan'ora ny rivotra entiny miaraka amin'ny tafiotra 30 km isan'ora. Hiaratsy ny toetrandro any amin'ny ilany atsimo andrefana manomboka ny alina ka tsy ho azo atao intsony ny miandriky. Miatra ny filazana loza amin'ny tatao miloko mavo any Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Sakara ary Betioky. Filazana loza fanairana miloko maitso kosa ho an'ny Morondava, Manja, Akazoabo, Benenitra ary Ampani.